dia mbola fary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mpamonjy antsika nahatratra ity lahady voalohany amin'ny volana oktobra ity alahady natokana ho fankalazana ny isan-taonan'ny sampanatily ary mbola anasan'ny tompo antsika handray ny teniny sy iray latabatra aminy koa ny lohahevitra iompana ny fotoanana io dia manao hoe ny tena mpanompo tsy mahasoa miasa amin'ny fahatokiana sy ny fanantenana dia ampitomboina amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo mipetraka ny fiangonana.
masina tsangana ny fiangonana andeha isika iaraka idiran'Andriamanitra amin'ny salamo 5:7 andininy voalohany hatramin'ny 7. Andriamanitra, ianao ny mpanjakako, ka dia hanandratra anao aho sy hankalaza ny anaranao mandrakizay. Hankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay. Lehibe ny Tompo ary mendrim-piderana fatratra, tsy takatry ny saina ny alebiazany. Ny taranaka rehetra samy milaza amin'izay mandimby azy ny fiderana ny zava-bitanao sy hanambara ny asanao mahery, ny fiandriananao malaza sy be voninahitra mba amin'ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ho tenenin'ny olona ny eny herinao matahotra, fa ho tanisaky kosa ny alebiazanao. Aoka izy hiventy fahatsiarovana ireo asa soa lehibe nataonao ary ioby ny fahamarinanao. Arak'izany irana izany ry Tompo Andriamanitra io, dia midera sy miankohaka eto anatrehanao izahay. Ianao ilay Andriamanitra masina sy lehibe indrindra, ilay mpamorona sy tompon'izao rehetra izao, ilay Andriamanitra mpitsara marina. Misaotra Tompo fa ny tao aminao izahay tsirairay avy ho tonga eto amin'ity tempolinao masina ity anio, mba hiaraka hankalaza sy hanome voninahitra anao. Fa tsara sady mpanao tsara ianao, ary hitanay sy tsapanay amin'ny fiainanay isan'andro izany. Mankasitraka Jesosy Tompo fa tena lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Mangataka anao izahay fanahy masina, hanatrika anay mba hifantoka aminao mandritra ny fotoana rehetra. Ary raha miala eto izahay dia ho voky zava-tsoa ny fanahinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay ny vavaka. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana, Andriamanitra dia tiantsika ary te hitarika antsika hanana firaisana velona aminy isan'andro, ka hinohy ampanajana ny sitrapony ho antsika anio. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko, no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko, izay any an-danitra. Eo am-pieritreretana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia ataontsika
ny hira fa voalahatra. Ka manjary mivily amin'ny lalanao sy tsy manaraka ny sitraponao izahay. Koa mamelany fahotanay miaraka ny fiangonana. Rirainay be famindram-po mitalao aminao izahay. Mamelany elokay. Diovy izahay ho afa-pahotana. Sasao izahay mba ho afa-keloka. Ary avaozy ny fanahinay mba ho velokanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Dia
havana rehefa naikeloka teo anatrehan'Andriamanitra marina tokoa isika dia noy ary raisy eo ampitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny antsika. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany, tsy mitana ny fahatezerana ho mandrakizay izy fa tia famindram-po, tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesora ny fahotantsika amintsika. Koa ho anao izay nibebaka marina tokoa dia vao avela ny helokao no ny anaran'ny masina. Miderany Tompo. Amen. Avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fiangonana.
Zao sika dia tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny tanora sy ny ankizy. J'invite tous les jeunes et les enfants à vous lever. Prions. Seigneur, merci de nous accorder encore ce moment pour étudier et éclaircir ta parole. Que ton Esprit Saint nous guide afin de comprendre le message que tu veux nous faire passer aujourd'hui et que rien ne puisse nous en détourner. En ton nom saint, nous faisons cette prière. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Le simple serviteur œuvre en toute confiance et dans l'espérance ». Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait dans un petit village un vieil homme qu'on va appeler Samuel. Il n'était ni pasteur, ni chanteur, ni prédicateur. Son travail, il était simple. Il balayait le temple chaque matin avant que les fidèles n'arrivent. Personne ne faisait vraiment attention à lui. Certains passaient devant lui sans le saluer, d'autres pensaient qu'il perdait son temps, mais Samuel continuait chaque jour avec joie. Quand on lui demandait pourquoi il faisait cela tous les jours alors que personne ne le voyait, il répondait simplement qu'il ne le faisait pas pour être vu, qu'il le faisait pour Dieu, et que même si personne ne remarquait son travail, Dieu, lui, le voyait. Un jour, le pasteur tomba malade, et étant donné que c'est un petit village, le temple resta fermé plusieurs jours. Quand il revint, il trouva le sol toujours propre, les fleurs arrosées, les bancs bien rangés. Surpris, il demanda qui s'est occupé du temple pendant son absence. Les gens répondirent que c'était Samuel, qu'il venait chaque matin comme toujours. Alors le pasteur alla le voir et lui dit « Tu as servi fidèlement sans que personne ne te le demande. Pourquoi continuer ainsi ?» Et Samuel, avec un sourire paisible, lui répondit « Parce que je sers un maître qui ne m'oublie jamais. Je fais confiance à Dieu, même si personne ne me remercie ici-bas, je sais qu'il voit mon cœur et mon service. » À travers cette petite histoire, je voulais vous rappeler que servir Dieu, c'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Un vrai serviteur n'agit pas par peur, ni pour être vu. Il n'attend pas une reconnaissance ou un éloge de ses entourages. Surtout dans ce monde rempli d'incertitudes, Dieu nous appelle à le servir avec un cœur ferme, confiant et rempli d'espérance. Nous lui devons obéissance et soumission. Parfois, nous doutons et avons peur des difficultés que tout cela engendre, mais nous devons croire que Dieu agit à travers nous, même dans le silence. Alors, chers enfants et chers jeunes, apprenons à servir comme Samuel, que ce soit à l'église ou dans notre foyer. Par exemple, aider les parents dans les tâches ménagères ou ranger les chambres. Vous le faites non pas pour être vus, non pas pour être félicités, mais simplement par amour pour Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle de le servir en tant que simple serviteur qui effectue ses missions dans l'humilité et l'amour. Et puis, nous savons tous que Dieu nous a déjà promis la paix et la vie éternelle, et c'est la meilleure des récompenses. Pour conclure, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 7 à 8, « Servez de bonne volonté comme servant le Seigneur et non des hommes,
sachant que chacun recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait, soit esclave, soit libre. À Dieu seul la gloire. Amen. Fotoana makina sy izarana ny tenin'Andriamanitra, koa mangataka ny tompony anjara hiakatra etỳ anoloana. Mbola iaraka hivavaka isika. Andriamanitra ao, mbola sotranao indray izay efa nomenao an'izao fotoana izao, ahafahanay mandray sy mihaino ny teninao. Misaotra satria mananjara amin'izany izahay ary tombony ho anay no mbola mandray izany ankehitriny. Ireo mpamaky Andriamanitra dia apetraka felo eo am-pelatananao mba ianao ny aoka hitarika ny lelan'izy ireo, mba ahafahana mamaky tsara izany teninao izany, mazava. Ny tondra ny afatra ao Andriamanitra dia engany fanainao masina ny rotsaka aminy, mba ahafahany mampita, manazava aminay ny tianao ambara aminay androany indray. Ary ho anay tsirairay avy Andriamanitra dia omeo folonaka izahay mba ahafahanay mandray izany teny izany, ary izany teny izany mba hamoha eo amin'ny fiainanay andavanandro. Tsy ho ataonay fahazarana fotsiny ny iaino teninao fa tena ho iainanay eo amin'ny andavanandro anay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovako izany izany. Amen. Nous allons commencer la lecture dans Ésaïe chapitre 43 versets 16 à 19. Ésaïe chapitre 43 versets 16 à 19. Je lis au nom de Jésus. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, « Vous êtes nos dieux !» Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Amen. Hotoizantsika ny famakiana ao amin'ny epistily faharoa an'i Timoty, toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo. Epistily faharoa an'i Timoty, toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no ampatsiarovako ny hamelombelomanao indray ilay fanomezam-pahasoavana na rotsak'Andriamanitra tao anatinao, fony aho nametra-tanana taminao. Tsy mba fanahy mahatonga ho kanosa no efa nomen'Andriamanitra antsika, fa ilay fanahy no mahatonga antsika ho feno hery sy be fitiavana ary mahay fehitena. Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika, aza menatra ny amiko ihany koa, dia izao voafonja noho ny aminy. Fa aoka hiaretanao fijaliana miaraka amiko ny vaovao mahafaly araka ny hery nomen'Andriamanitra anao. Andriamanitra no namonjy antsika sy niantso antsika ho vahoakany, tsy noho ny asa vitantsika fa noho ny fandaharany tenany ihany ary noho ny fahasoavany. Efa nomeny antsika tao amin'ny Kristy Jesosy izany fahasoavana izany, fony tsy mbola nisy ary akory izao rehetra izao. Kanefa nahariariny antsika ankehitriny tamin'ny nisehoan'ilay mpamonjy antsika, dia Kristy Jesosy izay nanafoana ny herin'ny fahafatesana sy nanambara mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly. Ny tory izany vaovao mahafaly izany no nanendren'Andriamanitra ho apôstôly sy ho mpampianatra, ary izany koa no antony niaretako izao fijaliana izao.
kanefa tsy mahakivy ahy izany satria fantatro ilay nametrahako ny fitokiako ary azo antoka fa izy dia mahatahiry ilay rakitsoa nankiny tamiko mandra-piaviany andro fitsarana. Ireo teny efa renao tamiko no atao fenitra ho anao ka tany mafy amin'ny finoana sy ny fitiavana ananantsika tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika no hitahirizo ilay rakitsoa nankina taminao. Je vous invite à vous lever. Nous allons terminer la lecture dans Luc chapitre 17, versets 5 à 10. Luc chapitre 17, versets 5 à 10. Je lis au nom de Jésus. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce muret, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table ?» Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous avait été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Amen. Ny tena mpanompo ny miasa amin'ny fahatokina sy ny fanantenana. Le vrai serviteur, certes, et dans l'espérance. Araka ny sitrapon'Andriamanitra petraka isika. Apôstôly tamin'ny tompo mba hampitomboy ny finoanay. Angaha moa tsy nanana finoana ireto apôstôly reto. Efa nafoy ny zavatra rehetra anara-diny tompo, niaraka tamin'ny tompo andro aman'alina, ilay tompo tsy manana zay hampandrin'ny lohany akory. Nefa dia ny teny tamin'ny tompo hoe ampitomboy ny finoanay. Ary isika koa ve mba mahatsapan'izany? Ka na dia eo tokoa aza ny finoana anantsika, dia mitodika amin'ny tompo ary mangataka hoe tompo, velomy ny finoanay, ampitomboy ny finoanay. Fa nahoana no mila ampitomboina ny finoana? Satria ny finoana izay ananantsika, adika amin'ny teny tsotra izy dia ny hoe fahatokina. Matoky
Ary ny dikany hoe matoky dia tsy misalasala na amin'inona ny amin'izay ambara, ny amin'izay andidin'ilay tompo. Anisan'ny zavatra anankiray izay mampieritreritra indraindray amin'ny fiainantsika kristianina, dia efa mahazatra antsika loatra ilay miteny hoe reto ny mpanomponao rehefa mitodika amin'ny tompo. Fa moa ve tena mpanompo marina tokoa sika? Fa raha ny Baiboly ny jerena, tsy mpanompontsika raha tsy manana tompo. Ny atao hoe mpanompo dia mpanompon'ny tompo. Ary araka izany ny mpanompo dia tsy manao ny sitrapony fa ny sitrapon'ilay tompony. Eto ny mpianatra dia manontany hoe ampitomboy ny finoanay, augmente notre foi. Ajoute-nous de la foi, no dika teny sasany. Autrement dit, augmente notre confiance en toi. Parce qu'elle n'est pas assez. Oui, nous te croyons et nous sommes d'accord avec toi sur certaines choses. Mais sur d'autres, non. On en discute. On en doute. Et plus même, on évite. Vous savez, la foi sans l'œuvre est nulle. La foi se remplit dans le service. La foi se vit dans le service pour les serviteurs. Mais des fois, on utilise la foi pour se servir. Est-ce qu'on ne s'adresse pas souvent à Dieu? Fais-moi ça, donne-moi ça. Si tu veux bien, tu me fais ceci ou cela, ou fais à tel ou à tel ceci ou cela. Et Dieu s'exécute. Mais si Dieu s'exécute seulement par rapport à notre désir, qui est le serviteur? Et qui est le Seigneur? Des fois, nous ne sommes pas des serviteurs jusqu'au bout. Nous ne sommes pas assez serviteurs. Eto dia lazaina hoe ilay mpanompo tsy mahasoa. Fa nahoana ny lazaina hoe mpanompo tsy mahasoa? Ny mpanompo ve tsy mahasoa? Tsy mahasoa ny tompony ve ny mpanompo? Manahoana tokoa ny tompo raha tsy manao ninninona ny mpanompony? Very ny momba azy. Io mpanompo ny manasa vilia, io mpanompo ny mandeha mikarakara sakafo, io mpanompo ny manao ny asa rehetrarehetra, io mpanompo ny manatanteraka ny baiko, ka raha tsisy mpanompo manatanteraka ny baiko, inona ny mahatompo anao? Saingy ny fahamarinan'ny soratra masina dia mazava. Mazava. Ay Andriamanitra no efa manao ny zavatra rehetra. Ilay tompontsika dia tompo izay manao ny zavatra rehetra. Et c'est ce que nous rappelle notre lecture dans Ésaïe 43. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Dieu nous demande de voir ce qu'il fait. Et après seulement, il nous dit d'avancer. Celui qui est le Seigneur, il n'est pas comme le Seigneur dans le monde. Il est à l'origine de toutes choses et il œuvre dans ses serviteurs. Alors le serviteur inutile, c'est quoi? C'est le serviteur
dans lequel c'est le Seigneur, c'est son Seigneur qui garantit et qui œuvre en lui. Et c'est pour cela qu'il est inutile, parce que c'est le Seigneur qui a tout fait. Mais il doit œuvrer. Mais comment il œuvre? Il œuvre dans la fidélité parce qu'il a confiance. Parce qu'il a confiance. Est-ce que nous avons cette confiance? Est-ce que nous sommes des vrais serviteurs? Car le vrai serviteur se sent inutile. J'ai fait que ce que je dois faire. Faire correctement le travail et continuer encore à le faire pour servir son Seigneur, c'est ça l'attitude et la vraie attitude du vrai serviteur. Araka zany a, ilay tena mpanompo ary ilay mpanompo mahatsapa ho tsy mendrika, ho tsy mahasoa, dia ilay manompo hatramin'ny farany. Hoy Paoly apôstôly, zavatra ray aloha nataoko tsy mijery ny any aoriana ary manatratra ny ao aloha. Mandroso ary mandroso hatrany. Ary ny olona te handroso tsy mijery any aoriana. Ny fahendren'ny olombelona miteny ataovy dian-tana hono ny fiainany, ka sady todina ny any aoriana, mijerena ny ao aloha. Fa tsika tsy tanalahy. Olombelona isika ary nataon'Andriamanitra eo aloha ny maso. Tsy nasiany maso ao aoriana ao. Mba hananantsika zany toe-tsain'ny Paoly apôstôly zany. Tsy mihevitra ny any aoriana, miezaka mandroso ao aloha. Le vrai serviteur, il sert jusqu'au bout. Et quand il a accompli tout ce qu'il doit faire, il continue encore à servir. Faire confiance, voilà la première qualité du vrai serviteur. Mais est-ce que le serviteur inutile est vraiment un serviteur perdu parce qu'oublié? La réponse est non. La réponse est non. L'apôtre Paul, quand il a écrit à l'église de Corinthe, il a dit, vous ne servirez pas le Seigneur en vain. Mais ne cherchez pas d'abord votre propre gloire. Ne cherchez pas d'abord à être apprécié par vous-même, mais cherchez à être apprécié par le Seigneur et à être apprécié par le Seigneur œuvre, parce que le Seigneur œuvre en vous. Riavana, matetika tokoa sika rehefa manao zavatra dia miandry dokadoka. Rehefa mba mahavita zavatra dia mitady voninahitra. Rehefa mahavita zavatra dia matetika isika malahelo na mety mamofo azy fa tao ohatra tsy hitan'ny olona, tao haingrany olona. Saingy eto ny tompo dia mametraka antsika ao anatina tontolo hafa, fijery hafa. Ny fihevitra tsy fihevitrareo izy, ary ny lalako tsy mba lalanareo. Inona zany lalan'Andriamanitra zany? Raha te hisandratra, mietre. Raha te hahazo ny aina, dia afoizo ny aina. Zany lôjikan'ny fitondran'Andriamanitra. Rehefa mba manoratra any amin'ny Facebook sy ny serasera sy ny ananitsika dia mitady hatrany hatrany hoe mba firy indray izao no nanao hoe oui 5-5. Nahazo like firy azay. Raha tsy mahazo an'izay, malahelo. Jesosy kosa mitady ny olona hanompo azy ho toy ny mpanompo tsy mahasoa saingy manantena. Nahoana ny manantena? Satria
anomanan'Andriamanitra valosoa. Anomanana ny valosoa. Paoly apôstôly dia nilaza tsara tamin'ny Timoty. Fantatro ilay nametrahako ny fitokisako. Ary izy dia azo antoka fa mitahiry ilay zavatra nankiny tamiko. Mandra-pahatonga ilay andro. Manantena ao amin'ny tompo. Ary ny olona manantena tsy efa mahazo sady. Ahoana lazan'ny Paoly azy? Tsika mandeha amin'ny fanantenana. Fa ataon'ny olona ahoana no anantena izay efa azo. Ary eo amin'izao tontolo izao ny olona mitady voninahitra eo ny eo, mitady vokatra eo ny eo, mitady laza eo ny eo, tsy mandeha amin'ny fanantenana. Anika raha somary tsy mandeha ny zavatra, raha tsy mahomby ny atao, raha somary manahirana ny asa, dia mamofo ary miravoravo tanana. Ny tena mpanompo manompo amin'ny fanantenana. Tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Kristy. Est-ce que je sers dans l'espérance? Et l'espérance, c'est quelque chose à venir. Si on a déjà quelque chose, ce n'est pas à espérer. Si on espère, c'est qu'on ne l'a pas encore. Et Dieu nous conduit vers cela. Et les deux sont rattachés, vous le savez. Il y a trois choses qui demeurent. Et nous le connaissons bien. La foi, c'est-à-dire la confiance, l'espérance et l'amour. Et les trois sont rattachés. La foi vivante se vit aussi dans l'espérance. Alors soyons des serviteurs, certes inutiles, mais confiants et vivants dans l'espérance, qui sert en sachant que Dieu fructifie ce que nous avons semé dans les douleurs et dans les pleurs. Le Seigneur a vécu ça. Et le Seigneur est même mort pour recevoir la vie. Alors donnons-nous entièrement, soyons des serviteurs inutiles, mais des serviteurs fidèles, des serviteurs espérants, des serviteurs qui sont dignes de l'appel. Amen. Ho aminareo fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina anareo amin'ny finoana marina ary amin'ny fanantenana velona. Matoky ilay ny antsoanareo, izy hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, voninahitry ny anarany. Amen. Petraka.
Izao dia rahantsika manonona eo am-pitsanganana ny fanekem-pinoana faharoa izay iraisantsika amin'ny mpino rehetra. Isika mino an'Andriamanitra iray, Raitsotoa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy Tompo iray, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, nareteraka ny rainy taloha izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy ny nahariana izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina. Tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanany iray. Avy ihany no haveny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia miteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanavaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisy iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka fiangonana. Mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izany indray ry havana no teny izay ambaran'ny Tompo amintsika mba nasanantsika iray latabatra aminy. Ho fiomanantsika ra-panahy dia ho ataontsika ny iray vaovao lahatra dia mangataka ireo diakona mba handroso ety anoloana. Ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny Tompo, ary satria efa nandray izany fiadanana izany ianareo, dia aoka izary izany amin'ireo manodidina anareo. Asandrato ny fonareo eo amin'ny Tompo. Aoka hoderaintsika ny Tompo Andriamanitra. Hivavaka isika. Endoko Tompo iray masin'Andriamanitra mandrakizay, maefa ny zavatra rehetra, mety tsy mahavonjy ny saorany anao fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, izay tia anaisina n'olo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa no hiderain'ny anjely ny fiandriananao, sy tsaon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao, amin'ny tahotra, ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiompiana, ary izahay koa ankehitriny miara-manandritra amin'ny feonay aminy, ka amin'ny fanajana lehibe no hiderainay hoe
zava-malala ny teny fanorenana mahakasika izao fanasana izao. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakinika ho izy: raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: misotro amin'ny ity anareo rehetra, fa ity ny rako dia ny amin'ny fanaikena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, ka na oviana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Misao ranoray izay nampamendrika antsika nananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ry kristiana malala, aoka isika ahatsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho famarinana antsika rehetra, dia efa natom-pihavanana natolotra Andriamanitra ho antsika izany, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa no famindraponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa nana fiainana mandrakizay. Rainay any an-danitro, ndreto izay manao enanatrehanao, fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, fijaliany sy ny fahafatesany, zanganany tamin'ny maty, ary ny fifona mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalao ny fiverenana izahay. Ankehitriny indray eo, ahidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay finoana velona amin'izao izy manantona anay amin'izao fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no arianao, hanamasinanao, raha nomezanao anay ny zava-tsoa rehetra, ka ho tsapanay tokoa ny fanatrehanao, ka tsy izahay intsony no velona, fa ianao no velona ao anatinay. Miaraka amin'ny fiangonana, i Jesosy Kristy Tompo, izay tonga eo anatrehanao, hiobina amin'ny latabatra masina, dia mangataka mba hampiresinao aminao, ohatra ny sambana voaloka, ampianareo fankaty tahaka ny tiavanao an'izay, ary aok'izay hiara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, fiangonana sy ny fifaliana aminao, dia anao izay miara-manjaka aminao sy fifaly masina, hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay. Amen. Hira fafito ambin'ny folo amin'ny zato, ny andimy fahatelo. Satria efa nandray fanahy mazanak'Andriamanitra antsika isika rehetra izao dia samy manambara ilay vavaka tsara indrindra nampianariny manao hoe: Rainay izay an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, hitia-tantaka ny any an-danitra, mba any alingana sahazo anay, ary mamena ny mokay, tahaka namenanay izay mikaka aminay, aza mitondra ny amin'ny fankapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy mety, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Oka hiaraka hitsangana fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny Tompo, avia efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Ho ataontsika ny hira fahasivy amin'ny 500 dia ho zaraina ny mofo sy ny divay. Mahazo mipetraka ireo tsy fantatra.
isika hitsangana mmpandray. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ety fa ity ny rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Jesosy Kristy Tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany, izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy aneno ampahery sy aro anareo amin'izany, amin'ny finoana marina ho amin'ny fiainana mandrakizay, ho aminareo any fiadanana. Hidra fahaenina amby 900. Ny komity sy ny mpitandrina eto amin'ny FPM-Teolozy dia mbola miafaly miarabantsika indray riavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambarantsika anio. Fiofanana SAP KNPL mitony fampianarana isaky ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny Fond Call sy ny Zoom manomboka amin'ny 7 ora alina. Ka ny lohahevitra manaraka dia manao hoe la fidélité et la responsabilité dans l'Église, izany dia hotarian'ny pasteur Élisée Andremiandra. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo, filazana manjo. Any maharay antsika eo amin'ny tompo no ampandrenesana ny fiangonana ny fodimandry ny tompoko vavy Ravao Arzafy Aimé Félicie, hoy ny iray tampo aminy Razana Drakoto Benjamin Mivady sy ny zanaka aman-jafiny. Isantaona ny STK. La STK vous invite à réserver la date du samedi 25 décembre à 16h au Vieux-Temple pour son Yetzkia d'Isantaon. Ensemble, nous grandirons dans la parole de Dieu à travers un temps d'enseignement, d'ateliers et une soirée de louanges. D'autres informations arrivent très bientôt, mais nous vous invitons d'ores et déjà à réserver cette date. Avamni Sampana Vevavi Christian. Ny SVK iraisana dia faly manasatsika amin'ny journée récréative 2025 izay ho tanterahina amin'ny asabotsy 20 oktobra any amin'ny église Sainte-Émilie de Vialara any Marseille. Isika rahavavy rehetra eto amin'ny FPMA no asaina amin'izany tsy misy vidim-pidirana fa afaka mandray anjara malalaka ny SVK isaky ny tafo. Koa afaka manantona ny birao an'ny SVK eto toerana isika mialosy ao aorian'ny fanompoam-pivavahana raha isoratra anarana amin'ny fandehanana na handray anjara amin'ny valopy. Vaovao mikasika ny aladin'ny mpitandrina sy fankalazana jobily.
Ny fankalazana ny aladiny mpitandrina dia ho tanteraina ny alahady 3 novambra amin'ny 10 maraina ao amin'ny salle des fêtes Gardouche. Fotoana sarobidy isaorana an'Andriamanitra noho ny fananantsika mpitandrina efa taona maro izao sy hitondrana mba afaka ny mpitandrina menakavy ho mariky ny fanohanana ny asa fitandremana eto amin'ny fiangonana. Izy valopy ho zaraina amintsika nomezantsika izay fohy anohanana ny asa fitandremana ary atolotra manontolo izany ny mpitandrina izany miaraka amin'ny rakitra toy ny fanaon'ny fiangonana rehefa ladin'ny mpitandrina. Arahina sakafo agape koa ny fotoana fa mbola ho lazaina amintsika ny andinindininy. Ny fanokafana ny fankalazana ny jobily fa 40 taona ny tandreman'ny pasteur Élisée Andremiandry sy ny fanomanana ny fandehanany isotro ronono dia ho tanterahina koa amin'io alahady 3 novambra io. Izany fankalazana izany dia aritra herintaona mandra-pandehan'ny mpitandrina isotro ronono amin'ny tapany faharoan'ny taona 420 raha sitrapon'Andriamanitra. Mbola isy ny fanentanana isan-karazany sy fandaminana mikasika izany fotoana lehibe izany fa dia entanina sahady ny fiangonana hitrotro ambavaka izany fikasan-dehibe izany. Ny teny fanevan'ny alahady mpitandrina sy ny fankalazana ny jobily asa fitandremana sy fanomanana fisotroana ronono dia voafehy amin'ilay teny ao amin'ny Korintiana 1:5-10 manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahato izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany nasehony tamiko. Fanefana ny adidin'ny mpandray. Mbola mitoetrana ry havana ny fanentanana antsika izay mbola tsy nanefa ny adidy anao izany satria tena mbola tsy tratra ny tanjona. Ampatsahivina fa 15 € ho an'ny mpiasa ary 10 € ho an'ny mpianatra sy ny tsy anasa ary ny misotro ronono. Izany dia azo atao mialoha na ao aorianan'ny fanompom-pivavahana ary koa amin'ny alalan'ny virement bancaire. Fifidianana diakona 420 720. Mifarana amin'ny alahady herin'ny anio 12 oktobra amin'ny sasakalina ny fisoratana anarana amin'ny fifidianana ireo diakona 420 izay atao ny alahady 14 oktobra. Ny mpitandrina no mandray ny fisoratana anarana. Mila manavao ihany koa isika ny lisitry ny mpiangona ka misy fiche d'adhésion fenona na mialoha na ao aorianan'ny fanompom-pivavahana ary koa misy ny formulaire en ligne. Jeûne et prière. En réponse à l'élan d'unité spirituelle exprimé lors du synode général de 2024, les 41 paroisses ainsi que les assemblées de prière se sont accordées pour consacrer ensemble des temps de jeûne et de prière tout au long de l'année 2025. La prochaine séance est fixée ce dimanche 12 octobre au sein de chaque paroisse. Pour la FPM à Toulouse, ce sera donc après le 2e culte et Dieu nous invite à tous à y participer. Vovoan'ny katekomena mbola mitony fisoratana anarana amin'ny katekomena ka ireo izay voakasika izany dia afaka manantona ny diakona ao am-piravana amin'ny alahady 12 oktobra ny fidirana. Mitohy ny étude biblique isaky ny talata misy amin'izao talata ho avy izao amin'ny 7 sasany alina amin'ny alalan'ny Zoom ary misy ihany koa ny permanence ataon'ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 maraina hatramin'ny 4 tolakandro ao amin'ny Birao. Kasika ny fanadiovana ny trano fiangonana ny tompona anjara androany dia ny SVK sy ny SLK. Toy izao zany ny diarintsika amin'ny herin'ny anio alahady 12 oktobra fanompom-pivavahana fidirana indro amin'ny 7 sasany sy amin'ny 12 arahina fivadikana any amin'ny Vieux Temple. Ny alahady 7 oktobra fanompom-pivavahana fidirana indro ihany koa amin'ny 7 sasany sy amin'ny 12 any amin'ny Vieux Temple ary ny alahady 14 oktobra fanompom-pivavahana fidirana tokana amin'ny 10 maraina fifidianana diakona any amin'ny Vieux Temple. Misaotra antsika nahitra hatramin'ny farany ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misy fanamafisana roa. Ny voalohany dia mikasika ny fifidianana diakona. Etsehina isika rehetra ary angatahana mba avitrika na eo amin'ny fanoratena na eo amin'ny fanolorana kandida. Marina tsara fa ny antson'ny tompo dia mety efa amintsika rehetra. Antso ho an'ny tsirairay fa antso koa
ho an'izay rehetra hitatsika napetraky ny tompo ao am-pontsika fa tokony ianao zany aso zany kanefa mety tsy taitra na mety tsy mihontsina amin'izany anodiditsika ny manetsika sy mampirisika an'izy ireny ary dia entanitsika ao anatin'izany mbola misy roa herinandro anatanterahana zany. Faharoa, fatatsika vao tanterahana voalohany sy faharoa ny volana novambra zao ny zakabe eto amin'ny FPMA ary aty amin'ny faritany atsimo andrefana nanaovana azy any Montpellier. Ka ao anatin'izany dia ny fiangonana manontolo no etsehana mba anatrika zany fotoana zany nefa fantatra fa tsy afaka daholo sika rehetra araky ny fombatsika eto anefany mariky ny firaisana ny solidarité na ny mandeha na ny tsy mandeha dia tokony andray anjara noho izany dia isy urna zay apetraka manomboka amin'ny herinenio ho an'izay tsy afaka mandeha mba mandrotsaka vola ao tsika anampina ireo mandeha anamavanana ny saran'ny ina moa zany ny saran'ny séjour mandritra izany fotoana izany ka dia etsehana isika rehetra satria adidy eo amin'ny tompo zany fa adiditsika ny manatrika zany noho ny tsy fahafahana dia mety tsy afaka ny vatantenatsika fa ny positsika kosa afaka ho amin'izany dia misaotra mialoha ary manomboka amin'ny herinenio ny urna ho amin'izany. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay tonga manatrika izao fampivavahana izao ka raha misy amintsika ao anatin'ireny dia angatana hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrahana amin'ny anaran'ny tompo. Faly zay mandray anareo miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse na ho anareo izay toetra na ho anareo izay andalo zava-dehibe ho an'ny fiangonana ny fahatongavanareo ny tavan'ny rahalahy no mandratra ny tavan'ny rahalahy ary dia hery lehibe ho anay ny fanatrehanareo izao fotoana izao misaotra makasitraka indrindra tompo ao moa ireo tonga noho ny fotoanany tily dia mampahery anareo koa amin'ny adidy izay tanterahanareo amin'ny fahatongavanareo eto dia mitsodrano anareo ny fiangonana manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tompon'ny fahasoavana ane atotosa tsara ny antony nahatongavanareo eto ary indrindraindrindra izy amporotsaka be dehibe ny fitahiny ny fahasoavany ny fifaliany ary ny fiadanany manana ambiampy ho aminareo mandrakarivana izany ary tsarovy fa na ovinana anareo ny mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Rehefa mirava eto dia isy dekona afaka mandray anareo ery arinary aza misalasala amin'izany raha misy dinidinika fifanampiana ary koa fifanakalozana azahoanareo mahafantatra bebe koa hatrany ny fiangonana dia manatitra ny fisaorana sy ny fankasitrahana tompoko mahazo mipetraky nareo. Manaraka izany dia misy namantsika zay tsy maintsy andao atsika rehefa niaraka tamintsika teto nandritry ny taona maromaro ary dia ody any an-tanyrazana dia ramatoa Koloina Raharivelo ngatana mba androso ety anao azafady. Malahelo ny fiangonana ilozanao indrindraindrindra ny STK ny sampana tanora kristianina zay nahatompona andraikitra anao tao kanefa koa dia miraro soanao ary indrindraindrindra mifaly satria inona fa mombanao ny tompo any amin'izay aleanao rehetra ka dia miraro soa indrindra ary ny tenin'Andriamanitra moa izay hoentina mampahery anao ao anatin'izany dia izao la itsodrano ary unika zay fanao ny fiangonana hatrany amin'ny andro ny Mosesy hitahy anao ny tompoka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompoka hiantra anao anandratra ny tavany aminao ny tompo anome anao fiadanana dia ny fiadanan'ny tompo ombanao hatrany hatrany any amin'izay aleanao ary dia misaotra amin'ny anaran'ny STK misaotra amin'ny anaran'ny fiangonana tamin'ny fiaraha-miasa teto fa sarobidy ho anay zany ary anisan'ny mahatonga ny alahelonay ka dia miraro soa indrindra anao zay mandray tanana anao amin'ny anaran'ny tompo fa izay kosa hitehaka ho mariky ny fanaovam-belova. Maromaro ihany ny raharahantsika
misy ny fiarabana koa ny zokiolona izay natratrantsika taona naterahany tamin'iny volana septambra iny. Misy 3 mianadahy izy ireo ka raha manatriketo sika dia angatahana mba hitsangana. Misy Andramatoa Isany Rakoto Jacqueline, Andriamasy Clarisse Ida, tsy eo izy, ary Andriamatoa Razanadrakoto Benjamin izay tsy eo tokoa. Na izany aza inonay fa manaraka amin'ny alalan'ny fahita lavitra na koa amin'ny alalan'ny réseaux sociaux izao fanimpampovavahana zao ianareo dia miaraba anareo ny fiangonana manontolo ary indrindra mirary soa anareo manoloana izao fotoana lehibe eo amin'ny fiainanareo zao. Fahasoavan'Andriamanitra nato izao anareo, ary zany fahasoavan'Andriamanitra zany dia tsy mitsahatra. Hoy iny izay voasoratra ao amin'ny Isaia 4:7, teny ny tompo zany: na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, mandra-pahafotsy volonareo dia izaho no hisahirana sy hitondra anareo, izany nanao ka izaho no hitrotro sy hitantana, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Zany tompo tsy miova izany, zany no hitokina, ary zany koa no angatahanay ho aminareo mandrakariva, hitantana anareo ary mbola nampitaona maro anareo, taona feno fiadanana sy fitahiana, azahoantsika miara-manome voninahitra an'Andriamanitra, ary azahoanareo mifaly mandrakariva ao aminy. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zahay fa noho ny fitahim-panahy sy ny fahasoavana zay tantananao ny olonao, dia nampitombonao indray ny taona iainany reto avanay zokinay ray aman-dreninay reto. Fahasoavana avy aminao zany isaoranay ianao mitafotafo, ary dia mangataka aminao zay ho an'izy ireo. Ianao no mbola androtsaka amin'ny fitahim-panahy rehetra, ka arovanao amin'ny ratsy, arovanao amin'izay manimba, arovanao amin'izay mahafaty, arovanao amin'izay mampisaraka aminao, arovanao amin'izay rehetra manimba na inona izany. Ary ninina fandrina tsara ao anatin'ireo, dia ianao no hatanteraka izany ho voninahitry ny anaranao, ary izay tsy voatononay amin'izany mivavaka izany, ainao tanterahana, meo azy ireo malalaka Tompo, mba hitombon'ny fisaorana ao anatin'izy ireo, ary hitombon'ny fifalianay noho ny fiombonana. Mahatoky ianao ilay niantso anay, ianao hatanteraka izany ho azy ireo voninahitra ao, amin'ny ara-tsaon'i Kristy. Amen. Dia manatitra ny fisaorana, manatitra ny firarian-tsoa, ary indrindra ny fitahin'ny Tompony ho aminareo. Mahazo mipetraka. Dia izao dia tonga amin'ny minitra trano isika, mangataka ny tompony anjara amin'izany mba hiroso. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je prends la parole aujourd'hui au nom du copil du projet Chan. Et la première chose, c'est déjà gloire à Dieu pour ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Mais depuis quelque temps, on constate que le projet s'essouffle un petit peu. Beaucoup d'entre nous se posent des questions. À Onazan, les projets, où en est-on? Quelle est la vision? Ou encore, comment puis-je aider et servir dans l'espérance? Ai-je vraiment ma place dans cette église et dans ce projet? Donc ce sont peut-être des questions que vous vous posez. Et à travers les échanges que nous avons eus, il y a un besoin qui revient souvent. C'est celui d'un nouvel élan, déjà spirituel et fraternel. Parce que plus nous grandirons spirituellement, plus nous sentirons que l'Église est notre maison. Et plus naturellement, nous aurons à cœur d'y contribuer, que ce soit par nos prières, nos idées, notre temps, nos dons et nos talents. Peut-être même qu'on a déjà entendu quelqu'un dire « Aonani projet Chan Anareu », quelqu'un de l'Église, « Aonani projet Chan Anareu ». Et non, en fait, le projet, qu'est-ce que j'ai écrit là? Non, projet anticarré Cheleise. Ça y est. Donc, c'est dans cet esprit que nous vous invitons à un grand moment de communion. Donc, c'est une soirée de louange, d'échange et de clarté qui aura lieu le samedi 8 novembre à 18h au Vieux-Temple. Le thème de la soirée sera « L'Église, ma maison ». Et comme vous le voyez sur le Save the Dead qui est affiché, on y voit un smartphone et un message de Jésus qui dit « Viens ». Ça peut faire sourire ou peut-être ça peut faire un petit peu forcing, mais en réalité c'est exactement le cœur de ce qu'on veut vivre ensemble. C'est Jésus qui nous dit « Viens, viens comme tu es, viens avec tes interrogations, ton histoire et ton envie de faire avancer le projet et ton Église ». Tout comme lorsqu'on veut acquérir une maison, on veut être primo-accédant et
il y a besoin de chacun, il y a besoin des parents, il y a besoin des enfants, il y a besoin des jeunes, il y a besoin des adultes. Et ce soir-là, ce ne sera pas une simple réunion, mais ce sera une vraie soirée de famille avec Jésus au centre. Donc il y a une équipe dédiée qui prépare un format vivant et inspirant, qui inclura des moments de louange, une prédication pour nourrir notre foi et des temps de clarté sur le projet. Il y aura également des ateliers pour échanger librement autour du thème et autour du projet. Donc peu importe où vous en êtes, que vous soyez très engagés dans l'Église, que vous soyez des personnes qui viennent régulièrement sans responsabilité, peut-être même vous êtes nouveau dans l'Église ou simplement de passage de temps en temps, cette soirée c'est pour chacun d'entre nous. Chacun aura sa place, chacun pourra partager sa voix et grandir dans la foi. Alors venez comme vous êtes, ce sera l'occasion de retisser nos liens, de réentendre ce que Dieu veut faire à travers nous et de retrouver la joie de bâtir notre Église comme une vraie maison familiale. Alors réservez bien votre soirée du 8 novembre à 18h au Vieux-Temple et que le Seigneur nous guide dans cette démarche de faire de l'Église notre maison et qu'il prépare nos cœurs pour ce moment. À Dieu soit la gloire. Amen. Izao sika dia tonga amin'ny fotoana mifanatitra, tsaroa fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
Petraka amin'ny fiangonana. Izao isika dia tonga amin'ny fotoana manokana natokana ho an'ny isan-taona antily dia mangataka ireo mpandray anjara ho avy. Revana malala ao amin'ny tompo eto amin'ny FPMA Toulouse sy ny groupe local Capitole Toulouse fara-miarabanareo amin'ny anaran'ny birao an'ny sampana iraisana tily eto amin'ny FPMA. Nanatanteraka fifidianana mpandrindra sy tompon'andraikitry ny fanabeazana ny Tily France tamin'ny tapabolana lasa ary lany tamin'izany i Angoe Malefaka na Jessica Soamalala izay angaviana androso ety anoloana. Izy sy ny ekipany izany no hitarika izao fotoana izao sy ny fanakena mpiandraikitra izay ho atao an'io ary ny fanolorana andraikitra ho an'ny tony vaovao. Ao anatin'izany ny ekipany manampy azy Mika Ramakarson na Moaro ary i Sai na i Tatiana. Manainga ireo manao fanamiana tily rehetra sy izay efa nandalo fanabeazana scout mba hitsangana. J'invite tous les scouts en tenue correcte et tous ceux qui sont déjà passés par l'éducation scout de se lever s'il vous plaît. Tandremo, tila Tchanachan. Tena ny ekipa nasionaly eto amin'ny Tily France ary ny komity nasionaly eo anivon'ny sampany iraisana FPMA. Faly miarahaba anareo, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho izao fotoana nomeny antsika izao ahafahana miombavaka indray ametraka eo am-pelatana ny taom-panabeazana ho an'ny Tily Capitole Toulouse 2025-2026. Bonjour la FPMA Toulouse, bonjour les enfants, bonjour les Toulousains. Vous allez bien? Nous sommes très heureux ici de représenter l'équipe nationale et le comité national de la section scout au sein de la FPMA. Nous sommes très heureux de vous annoncer également qu'après une courte pause, le groupe local Capitole Toulouse réintègre la région des éclaireuses unionistes de France, les EUDF, au sein de la région Midi-Pyrénées. Je pense qu'on peut applaudir.
Nous espérons que vous contribuerez pleinement dans votre région, que vous allez faire des rencontres, que vous allez apprendre beaucoup de choses cette année encore et que vous allez prendre un temps et avoir beaucoup de joie avec les autres groupes locaux de votre région. Anuriavana dia izy mpiandraikitra izay hanao ny fanekeny. Anao fanekeny amin'ny mahampiandraikitra azy. Izany fanekeny izany dia firosoana bebe kokoa amin'ny asa fiotsahana, an-tsitrapo, izay tsy inona fa asa fanabeazana ara-tsokoto. Ny mpiandraikitra izay hanao ny fanekeny eto dia efa natolotra ny komiti-pivondronana, efa nanaraka ny dikam-piofahana maromaro ary efa niomana ara-panahy ho amin'izany. Angatahana ary ny komiti-pivondronana hiantsony ireo mpiandraikitra hiroso amin'izany. Arak'izany ary dia antsoina trafitany fehizoro sy Quenty mandanja. Ho avy. Ankehitriny ary dia miangavy ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny solontenan'ny fiangonana ary ny solontenan'ny komity nasionaly ary ekejory aminay ety amin'izao fampanohana fanekena izao. Voici le déroulement de la promesse. Les responsables qui feront leur promesse se tourneront vers l'autel lorsqu'ils réciteront leur engagement en faisant le petit salut. Quant à ceux qui ont déjà prononcé leur promesse, ils la réciteront dans leur cœur, en faisant le petit salut également. Puis, nous chanterons ensemble le chant de la promesse. Les responsables venant de faire leur promesse chanteront le premier couplet. Ensuite, nous chanterons ensemble le refrain et les 3 autres couplets. Je demande à l'Assemblée de se lever. Mangatakatsika rehetra mba hitsangana azafady. Sady ekense ny zava-kendren'ny tily France. Ikelaina tokoa ve se anatanteraka ny adidiny se amin'ny finoana sy fankatoavana an Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy any se. Amin'izao fiantsoana io mpiandraikitra izao dia milaza marinao fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny tily France. Ikely aina tokoa aho anatanteraka izany adidiko izany amin'ny finoana sy fankatoavana n'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra no ekinako atanterahako izany. Amen. Ry mpiandraikitra Quenty mandanja amin'izao fiantsoana sy ho mpiandraikitra izao, milaza marina ve izy fa manaiky sy ainse ny zavatra kendren'ny tily France. Ikelaina tokoa ve izy tanteraka ny adidiny se amin'ny finoana sy fankatoavana Jesosy Kristy Tompontsika. Amin'izao fiantsoana ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa haiko tsara ary ekeko ny zava-kendren'ny tily France. Ikelaina tokoa aho anatanteraka ny adidiko amin'ny finoana sy ny fankatoavana an Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Ny herin'Andriamanitra ny anakinako anatanterahako izany.
Indro arapetaka aminareo ny marika izany fanekena nataonareo izany amin'ny anaran'ny ekipa nasionaly no arabananareo amin'izao fahavitanareo ny fanakenareo izao. Dia mangataka ny ray aman-dreny mitandrina solon-tena fiangonana sy ny komity nasionaly ary ny komity mpivondronana hialolalana ny fiarabana azy ireo. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Ankehitriny dia tolotra antsika ny tony vaovao izay sady mpandrindra no teknisianina mpanabe, izy no iandraikitra ny fiaramiasan'ny mpiandraikitra ary efa nofidian'ny fivoriben'ny mpiandraikitra ka iangavin'ny solon-tenan'ny komity mpivondronana hanolotra ny tony. Atolotra ho tony zany a fehizorako tony aina. Ry fehizoro miarabany se izahay ary indro apetaka amin'ny se ny mariky ny andraikitra vaovao izay ho raisin'ny se, mahaleova, mahalasana ary mahefabe amin'ny andraikitra izay ho raisin'ny se.
Vous allez l'épauler dans cette nouvelle responsabilité qu'elle prend. Maintenant, elle va appeler sa nouvelle équipe. Ie, ny fanabeazana dia tsy vitan'ny tony irery ka izao dia atolotra amintsika ny ekipa mpiandraikitra hiarahasa amiko amin'ity taom-panabeazana vaovao ity 524 enina ao amin'ny sampana mavo na ny branche cadette dia misy an'ny cheftaine Andriamiaja Mitony na Akela. Misy an'ny chef Rakotoarso Rasolnoa na Balou. Chef Rakotomalala Luka na Mpakera. Ary cheftaine Andriamafaly Rabemandranto aina fanantenana na Irénée. Ao amin'ny sampana maitso na ny branche moyenne dia misy an'ny cheftaine Rahartsiferana Nadiavola Patricia na Koentsy Mandanja. Cheftaine Rasoa Rawana Oshani. Ary chef Rakotoar Vonirina. Ao amin'ny sampana mena na ny branche aînée dia misy an'ny zokiolona Rina Mandimbiarso na Tsidito. Zokiolona Rakotoar Vontiana. Ary ny zokiolona Ratsimbazafy Ainatsilavina izay tsy eto toerana ankehitriny fa mbola any Madagasikara. Ireo indray zany ny ekipa mpiandraikitra vaovao no fidin'ny tompo hitaizany zanatsika, hanolokolo azy ireo, hanabe azy ireo amin'ity taom-pitezana vaovao ity. Izay ireo dia efa nanomana projet pédagogique ampitaina ho an'ireo beazina ary izahay no hanabe ny zanatsika ao amin'ny sampana tily fa izay mpiandraikitra ihany koa dia mila vavaka ray manontolo dia mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina hitondra mibavaka ity taom-panabeazana ity sy ireo mpandraikitra ary ny fivondronana. Hivavaka isika. Misaotranao izay mitantananao ny fiangonana amin'ny ampitombonao ny ambaindain'ny fiainany ary ampijoronao ny sampana tily eto amin'ny FPMA Toulouse. Mivavaka aminao izay ankehitriny ho an'ity taom-panabeazana ity izay nosatarina anio. Ianao no hiantoka sy hitahy ny asa rehetra. Ianao no hitantana sy hanome saina ary hanome fahasalamana ny rehetra, indrindra ireo mpanabe, indrindra ireo izay hitantana sy hampianatra ny ankizy mba hatanteraka tsara ny antony nanokanana azy dia nikajy ny zavaboarinao ary hanompo anao sy ny namana amin'ny fifaliana sy amin'ny zotom-po. Mametraka feno ampelantananao ny sampana tily eto amin'ny fiangonana izahay, fa ny sampana tily FPMA koa mba ho vavolombelona mahatoky ho fanasina sy fahazavana eo amin'ny tontolo izay nametrahanao azy. Ary mahatoky izahay fa manomboka any tompon'andraikitra ambony indrindra ka hatrany amin'ny ankizy beazina dia ianao le mpiandry tsara no hiantoka sy hatanteraka ny zavatra rehetra voninahitry ny anaranao.
dia misaotra noho ity fotoana ity ary misaotra noho ny fiainany sampana tily eto amin'ny tafo izay nametrahanao anay. Dia entinay mbavaka aminao manokana ireto mpiandraikitra izay avy any amin'ny tanana hafa avy lavitra tonga eto, mihoatra noho ny tantananao azy tonga eto ny tantananao azy ireo, ary antanterahany soa ny adidy masina izay napetraka ao an-tsorony. Ny mahatoky izany izay no ny anaran-tsoan'i Jeso, ilay efa miantoka anay ary mbola hiantoka anay hatrany hatrany. Dia derainay ny anaranao ray zanaka fanahy masina. Amen. Je demande à la branche cadette de se lever. Louvette, Louveteau, voici vos responsables. Écoutez-les et vous deviendrez des bons scouts. Ripianject, de funzioni adianse. Vous pouvez vous asseoir. Je demande à la branche moyenne de se lever. Éclaireurs et éclaireuses, voici vos responsables. Obéissez-les et vous deviendrez des hommes et des femmes toujours prêts. Ripianject, de funzioni en tout conseil. Vous pouvez vous asseoir. Et enfin, je demande à la branche aînée de se lever. Ripiandalan, ireo mpiandraikitra ireo, mankatoava azy dia ho zazalahy sy zazavavy, vonona sy vanona ianareo. Ripiandraikitra dia vonjeo mpiazanse. Afaka mipetraka ianareo. Amarana izao fotoana manokana izao isika fanokafana dia mangataka ireo rehetra manao fanamiana ara-dalàna sy izay rehetra efa nandalo tao amin'ny skoto hitsangana. Tandremo, ty letrany hatrany. Misokatra an'io 10 oktobra 2024 amin'ny Enora Latsaka Fefany eto amin'ny Tily Capitole Toulouse ny taom-panabeazana 2024 2024. Ry fiangonana malala, dia raha saotra laza ho an'Andriamanitra no izao fotoan-dehibe anio izao. Aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha indro izao efa nao zava-baovao koa ankehitriny dia efa miposaka izany
tsy ahalala. Isaia 3:7-7 ka hatramin'ny 8:20. Ka ilay teny hoe zava-baovao no zaraina fohy amintsika amin'izao isa-taona ny sampanatily izao. Hitanareo fa andro lehibe ho an'ny sampanatily anio ary ho an'ny fiangonana ihany koa mazava ho azy. Tamin'ny taona 1994 sika no nisy fanekena mpiandraikitra farany teto anivon'ny fivondronana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia androany indray vao nisy anazy miravavy. Hitanareo koa tamin'ny fanolorana ireo mpiandraikitra fa sady misy mpanompo vaovao ny rano tompo anatevin-daharana ny mpanabe tontolo izy no nisy ireo zaza-beazina teo aloha no niofana ho mpiandraikitra koa ankehitriny. Tamin'ny herintaona dia nankalaza ny 15 taona ny kapitaly Toulouse dia nisy ny beazina andihany voalohany tamintsika vao niforona 15 taona lasa no niofana ho mpiandraikitra tamin'ny herintaona. Androany dia beazina tamin'ny herintaona tao amin'ny sampana mena, hitanareo teo fa nisy telo menada izy ireo no miofana ho mpiandraikitra. Izany ry havana amin'ny tany saina dia te hizara amin'ny fiangonana izahay fa tsapa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny tanany mahery miasa sy miazona ny fikambanana ka dia mitohy miasa ary dia mampahery atsika rehetra ao anatin'izany. Androany koa ny fivondronana kapitaly Toulouse dia manamarika indray ny fiverenantsika skoto ao amin'ny rafitra ofisialy EUDF. Mialatsiny ny tompony zareo fa tsy afaka tonga teto androany fa na izany aza dia mahafaly anay ny mizara amin'ny fiangonana izany vaovao lehibe izany rehefa avy niato 20 taona ny fiarah-miasa. Farany dia tsy ny kely indrindra dia misaotra ny mpitandrina amin'ny asa fampiorenana ara-pinoana ny sampanatily tanterahany, misaotra ny komite nasionaly sy ny ekipa nasionaly tonga manotrina anay amin'izao fotoana lehibe izao, misaotra anareo fivondronana tily rahavavy tonga ihany koa, misaotra ny komite ny fiangonana ny ESPMA, ireo sampana 7 rahavavy hafa ny vondrona asa 5, ary misaotra indrindra ny beazina rehetra, ny mpiandraikitra, ny ray aman-dreny, ny sakaizany tily ary ny tranainy. Dia izay no fizarana fohifohy fa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia manantena ny fanohananareo hatrany amin'ny fomba rehetra ny sampanatily izahay dia ho anareo izay nandray anjara tamin'ny vokatra dia atsy ambadika atsy ao aorianan'ny fampivavahana no andraisana azy ireo. Misaotra tompoko. Misy olo-tenan'ny fiangonana faly miaraba ny sampanatily amin'ity tao-pitaizana vaovao ity dia firarian-tsoa no atolotra ianareo mba tena ho feno fahombiazana ao amin'ny tompo izany tao-piazana izany ary mankahery ny ekipa mpiandraikitra rehetra izay miandraikitra ny ankizy anana fahendrenana ianareo ary ho tsilovin'ny fanahy masina mandrakariva hitaiza ireo zanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ka olona vonina sy vanina tokoa izy ireo ho an'ny manodidina azy, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fiangonana. Dia ho an'ny beazina, vous chers enfants et jeunes scouts, soyez attentifs et soyez toujours prêts, attentifs aux directives des chefs et des cheftaines, et vous êtes formés pour devenir de bonnes personnes et toujours prêtes pour servir les autres. Et surtout, soyez prêts. Arakany iky any scout dia hoe hatrany hatrany vonina fa indrindra vonina amin'ny fiavian'ny tompo dia mahireza mandrakariva. Ho fandraisana anjara ny beazina rehetra amin'ity fotoanandroany ity dia fantatrareo moa fa ny tily dia manofana olom-pirenena ary ny sampanatily koa dia mampatsiaro ny fiangonana ny fizitsika
mahamalagasy. Ka izay no amarananay izao fotoana izao, dia manasa ny tily rehetra hiakatra ety anoloana hitarika amin'ny fiangonana ao amina fotoana manokana kely ho famaranana. Je vous demande de venir, s'il vous plaît. Melak. Sady souvenir lehibe ho anay le manao an'ilay fanamiana vaovao androany, dia izay koa no hitsoroana eto anoloan'ny fiangonana. Fa ankehitriny izay dia te hitarika ny fiangonana ho fanamariana ity isan-taona ity hoy aho teo, hitarika ny fiangonana hanao vavaka fohy ho an'i Madagasikara. Ka dia ataontsika ny hira efa voalahatra dia mangataka ny fiangonana rehetra koa hitsangana. Hanao ny hira 2:700. Vavaka isika, vavaka ho an'i Madagasikara. Andriamanitra raitsy toa isaoranay anao eram-po, ilay firenena nosy tsara nomenao anay Madagasikara. Anio izay mitondra azy aminao, miangavy rery mitalao. Jereo manokana ny taninay anaty korotana sy ady mamay. Nareo mpitondrana ny vahoaka, toroa hevitra omeo fahendrena, ka ny asany ratsy aneo voaroaka, tsy hanatoerana eo amin'ny firenena. Omeo fiadanana, fitoniana, anomany lalam-baovao, fa raha ianao ray no hitokiana, fitiavana no anjakao. Tompo, enoy ny vavakay, miantoraka aminao, vonjeo reny taninay, amin'ny loza miatra sy mitatao. Amen. Vous pouvez reprendre vos places.
Pour clôturer rapidement la prise de parole du comité national et de l'équipe nationale, je voulais féliciter donc au nom de toute la section scout nationale le groupe local Capitole Toulouse pour la réintégration au sein des éclaireurs unionistes de France et aussi pour les nouveaux responsables et les promesses qui ont été faites. Comme le pasteur l'a dit et toutes les paroles qui ont été dites aujourd'hui, la foi sans les œuvres est morte. Le pasteur a parlé de foi et de service. C'est au sein de la STA que nous apprenons la foi et c'est au sein de TIL que nous nous mettons au service dès le plus jeune âge. Donc voilà, chers louveteaux, chers éclaireurs, chers aînés, chers responsables, renforcez votre foi et servez le Seigneur. Et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Iara-kivavaksika, ry Andriamanitra iray be fitiavanao, feno fisaorana anao izay noho ny fahatanteran'ny fotoana rehetra anio. Tehirizo ato anatinay ny teninao izay nozaraina anio, ary ampitoera ato anatinay ny fanahy masinao. Mivavaka eto izay androany ho an'ireo olona rehetra izay tsy afaka nanatrika izao fotoana izao noho ny antony manokana. Ianao hamangy azy ireo tsirairay avy ary hitsidika azy any an-tokantrano ihany ary malala izay antony tsy nahafahan'izy ireo. Mivavaka aminao ihany koa izay ho an'ireo tsy salama rehetra. Ny tananao mahery ane hikasika ny loharanona aretina rehetra ka hanome indray fahasalamana ho an'ny tsirairay izay mandalo an'izany tsy fahasalamana izany. Mahatsiaro mambavaka ihany koa izay Tompo ho an'ireo olona rehetra izay donam-pahoriana. Ianao ampahery azy ireo, ameny ny fahabangana izay tsapan'izy ireo tsirairay avy, ary ampahery azy ao anatin'izany fotoana manjombony izany. Ary hanome indray ny masoandro vaovao ame fanantenana azy ireo ihany koa. Apetraka eo am-pelatananao Tompo ny vinan'ny fiangonana rehetra, ny tonoana manokana amin'izany ny vinan'ny trano fiangonana. Anafihery ireo kristiana rehetra ianao ao anatin'izany fanohanana ny fiangonana amin'ny fanatanterahana izany viny izany. Ny vinan'ny Vetroazaima ihany koa dia apetraka eo ambany fitarianao. Ampaherezo ihany koa izay kristiana rehetra amin'ny asa sy ny adidy izay hoefanay eo anivon'ny fiangonanay. Mahatsiaro ambavaka ihany koa izay Tompo ho an'ireo firenena rehetra izay mandalo ady, mandalo fahasahiranana ankehitriny. Jereo manokana mpitondra azy ireo tsirairay avy, jereo manokana ihany koa ny vahoaka izay monina ao anatin'izany firenena izany. Omenao hery, omenao fitiavana, ampianarinao ahay andefitra ary ahay hitodika aminao. Dia apetraka eo am-pelatananao ihany koa i La France izay hipetraranay, hivahiniananay ankehitriny. Ianao ane hanome mpitondra manaraka ny sitraponao ary indrindrindrindra izay vahoaka hoentiny dia anaraka ny lalanao. Ankehitriny Tompo dia izany vavaka izany no entinay ankehitriny eo am-pelatananao. Tsisy miafina aminao ny etaentanay tsirairay avy, nefa ianao malala ny mahasoa dia hisaoranay anao sahady izany rehetra izany. Misaotra ray eo, amen. Dia marina izao fotoana izao isika riavana, ataontsika mpitsanganana ny hira izay efa voatondro mialoha ny afatra sy ny tsodrano. Oh
Mampitay anareo aneny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hanome anareo fiadanana. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny tolo indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony Tompo. Mipetraka isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.